ahoana marina? Ahoana ity fitondrana mpambita-bahoaka ity? Namoaka tatitra ny sekretera-panjakana Amerikanina na ny departemanta d'État Amerikanina mikasika ny tontolon'ny fandraharana eto Madagasikara. Azo lazaina fa tena velo-kanota ho an'ny mpitondra ny tatitra nataony Amerikanina io satria tsy atokisan'ny mpamatsy vola vahiny ny mpitondra fanjakana malagasy noho ny antony maro samihafa. Tsara ho marina aloha fa ny mpampiasa vola vahiny dia anisan'ny manampibetsaka amin'ny famoronana asa eto Madagasikara. Ary tsy mahagaga raha toa ka sahirana ny tanora sy ny vahoaka amin'ny ankapobeny amin'ny tsy fisinasa eto amintsika satria tsy tonga ny mpampiasa vola vahiny. Ny kapoka kibay voalohany aloha dia ny voasoratra mazava amin'io tatitra io fa ilay programan'asa-panjakana PM dia tsy misy mihitsy ny plan de mise en œuvre izay tokony ivadika asa tokony atao. Koa ho gaga ve isika raha toa ka tsy hahenona mihitsy izany PM izany ary tsy misy fampiasam-bola mahakasika izany? Resa be fotsiny sy lainga marivo tototra no natao tamin'ny mpifidy fa efa misy famatsim-bola ary efa vonina ilay IEM tamin'ny fifidianana tamin'ny taona 2024 iny. Dia hoy ny mpanao politika raha ny eo natao amin'ny Carleton androany hoe izy kosa aloha numéro 1 amin'ny communication amina lainge numéro 1. Oui, donc depuis 60 ans tsy mbola nahita za filoham-pirenena mahay mandainga ohatra filoham-pirenena kehitriny. Non, j'ai jamais vu, j'ai jamais vu. Spécialiste, exemple. Andeha hijery RN2. Za gaga tonga hélicoptère anankiroa Tamatave. Za moa tsy mandeha cérémonie officielle Tamatave. Non. Je dis, vahoaka jerevako, za miaro anazy. Sauf quelques cas za mandeha. Fa malahelo za mile film fitondrana de tsy tieko. De tonga za filoham-pirenena, raha jiaby hélicoptère. Andeha amin'ny RN2 hijery fa simba ny lalana. Izy le nimba lalana, izy ihany fa te ampiseho izy izy ny Lucky Luke, tsy haiko John Wayne, je sais pas. De tonga zany izy, de qu'est-ce qu'il fait le président de la République? Mitana tomobile izy. Ino tsara za, clac. De anaty tomobile, arena sary, de hoe andeha amin'ny RN2 zany. Mazava zay. Clac, vita sary, clac, mivoaka ndray, lasa amin'ny hélicoptère. Sérieux zany marina mihitsy izay voalazany izay. Miiba fito faingo 100 ny arikarena fahobe ankehitriny. Raha toa ka efa fito faingo 700 izany tamin'ny fitondrany ny filoha Marc Ravalomanana ary 500 kosa tamin'ny fitondrany Era Rajaonarimampianina. Mihoatra lavitra amin'ny zavatra ny aina ny vahoaka tamin'ny tetezamita, ny zava-misy aina ny vahoaka ankehitriny. Rary ny zany satria betsaka ny ambom-bava napetraky ny fitondrana Ravalomanana na vitan'ny Rajoelina iny tetezamita 5 taona iny. Amin'izao zava-misy izao dia mipetraka ihany koa ny fanontaniana hoe nankaiza ireo manam-pahaizana na ny servô izay nolazaina fa nampidirina teo amin'ny fitondram-panjakana ka na de ninamadika ilay PM ho plan d'action aza tsy mahavita izany ny ao an-dapao. Fantanimpolam-panjakana fotsiny ihany izany ny fandraisana ireny olona ireny sa nanaovana akamakama ka tsy olona manana traikefa amina fitantanam-panjakana no nantsoina. Sao de izay ary no antony nandraisana ilay cabinet privé Rothschild satria tsy manana traikefa ilaina ireo olona noraisina hitantana firenena. Mbola fantanimbola ihany koa izany satria tsy cabinet anao asa soa ireo fa hitady vola sy tombontsoa ho azy no ataony. Tsy anaiky anao asa mahaimaim-pony zany io cabinet io. Natao nalaza ihany koa ilay plan multisectoriel nolazaina fa anarina ny toe-karena tamin'ny andro ny Covid iny. Ny prime ministre mihitsy moa no nanazava izany tamin'ireo mpisehatra tsy miankina tamin'ilay hoe fionana miaraka tamin'ny sehatra tsy miankina mikasika ny fanarenana ny toe-karena tamin'ny taona 2024 iny. Mazava ny voalazan'ilay tatitra fa de tsy nampiasaina sy nampiarina akory ilay paikady fa de vita ny resaka fotsiny.
Izany ve ny fomba hitantanana anty firenena ity? Ny tsy fasahiny Rajoel niatrika ny fiaonana ny mpanao politika Androany Sabotsy io dia profo mitohoka amin'ny tendany fa sady tsy te hametraka fihavanana ho an'ny malagasy no tsy te hikondo ho an'ny tombontsoam-pirenena ny tenany. Ity mantsy no isandionana tamin'ny zavatra nitranga nandritra ny fiainana tao amin'ny Carlton androany ity. Terina am'izay. Zao natonga loatra hoe tsy tia. De hoe za nanagadra azy taloha. Resahako anareo tsara nefa marina. Tena napiaka ny discipline sy napiaka zany tany zany ary nisy ministre teo. Tena ministre. Nisahana azy tamin'ny andron'ny Ratsivalalava. Tsy nanana intervention mihitsy any de mandeha. Ary tena nanana rigueur be tamin'izy. Ka raha ohatra nisy zany, de tokoa mbo tenenao azy atsarainao zany efa tsy za mihitsy nanao an'izy. Bon, une fois za ministre, monsieur le président, déjà nakany vadinao tena nampiasa tamin'ny lalana. Nefa ministre sasany roa tsisy nahazo nakany aminy. Fa za tsisy problème am'zany. Aïe, zay zany de toy sara ny ataonao miaraka azy eritreretra mihitsy zany hoe za tsy nanagadran'izy mihitsy na satria nametraka tsara. Zay le hoe rôle fitsarana zay. Fa raha tsy mipetraka tamitsika ny fitsarana sy fanajana lalam-panorenana, azy amieritrerititsika. Ary tsy nanakoavana mihitsy no fa tena nanao an'izy a. De zay zany mahatonga an'izy satria iengo foana zay resaka hoe tena nalailanao président. De zay zany asoro eto am'izay ny alailanao fa tsy zany tsara. Tsy maintsy zay raha hoe nitanganan-zany tsy amitahiry zava-roapolo tsy andena dizy misy zava-roapolo. Ny fihetsika izany nataon'ny filoha Marc Ravalomanana sy ny solombavam-bahoaka Roland Ratsiraka io dia zava-dehibe ho an'ny firenena. Ny tombontsoa ambonin'ny firenena no katsainy fa tsy ny fitiavan-tena na lonilony ka anaovana valifaty politika lava eto. Ny hita dia fitondrana tsy manao asa izay mahasoa ny vahoaka no mitondra ny firenena amin'izao fotoana izao, ary tsy manao laharam-pahamehana mihitsy ny sosialim-bahoaka sy ny fanarenana ara-toekarena. Koa ho gaga ary ve isika raha toa ka latsaka lalina anatin'ny lavaky ny fahantrana ny vahoaka malagasy? Sady efa tsy mahay no mbola matikambo ihany, sa matahotra ny voan'ny marina i masom-bahoaka sy isehoany profo fa izy no filoham-pirenena miteniteny fahatany zavatra tsy ho isy amin'ny vahoaka, ka naleony ny sitro-belona ny olona vonona hitondra fampandrosoana dia ny olona tia mifanakalo hevitra sy mihaino ny hafa fa tsy manambony tena sy tsy manaiky hodiso toa ny Rajoelina izao. Fitondrana mpandainga sy mpamita bahoaka ary mpangalatra no miseho eto ankehitriny. Ny 8% ny famatsim-bola azo tamin'ny mpamatsy vola mikasika ny Covid-19 tamin'ny taona 2024 iny dia nomena nanampiana ny jirama. Raha ny antotanisa azondry zareo Amerikanina ny volana Marsa 2024, ny 20% fotsiny ihany no lasa tany amin'ny fahasalamana, ny fampianarana, ny ara sosialy ary ny ara-toekarena. Marihina tsara fa famatsim-bola ho an'ny Covid-19 ireny. Koa ho gaga ary ve isika raha toa ka betsaka ny grevy nataon'ny mpiasan'ny fahasalamana tamin'ireny fotoana ireny, satria ny vily tany amin'ny tsy tokony alehany ny vola. Raha toa ka nalefa tany amin'ny jirama ny vola, inona ny vokatra azo avy amin'izany? Tony delestage aza ny tovomaika amin'ny tombo. Ny famatsiana rano ny vahoaka tsy misy vahaolana dia mipetraka ny fanontaniana hoe nataony mpitondra inona tao amin'ny jirama ny famatsim-bola avy amin'ny mpamatsy vola? Lasa iza daholo izany ny vola raha toa ka tsy misy ny fanatsarana hita mikasika ny rano sy ny jiro. Mibaribary amin'izao fa misy tsy mazava ao amin'ny jirama io sy ny fitondram-panjakana. Io tatitra nataon'ny Amerikanina io ihany koa dia manamafy ny resaka kolikoly voalaza ny Transparency International. Voatsely izay raha mikasika ny jirama. Tsara ho mariny fa araka io tatitra io ihany dia vola be mitentina 700 tapitrisa $, no azo tamin'ny mpamatsy vola tamin'ny heritaona
raha mikasika ny covid-19 tsy misy fanatsarana ny fiainan'ny vahoaka. Nampiasaina natao inona daholo zany io vola be io, na hoana no tsy nisy vola natokana ho fanarenana ara-toekarena na ny relance économique. Toa atao resabe mampandradrisan'ny mponina fotsiny ny hoe fanarenana ara-toekarena. Ainy tena marina dia tsy lahara-pahamehana ho an'ny mpitondra mihitsy izany, ary tsy miasa ho amin'izany mihitsy izy ireo. Ny mahamaika izany dia ny anafatra avy any ivelany foana. Tombotsoan'iza no arovana amin'ireny fanavarana entana lava avy any ivelany ireny. Ny tatitra ihany koa moa no milaza sady manamarina ny aian'ny mpanohitra hatramin'izay fa tsy misy mihitsy ny mangarahara eo amin'ny fanapahan-kevitra raisin'ny mpitondra sy ny fitantanan-draharaha mpanjakana. Dia mbola ho jerem-potsiny amin'izao ve izany? Oviana vao ifo ny malagasy fa fambaraka no azon'ny Madagasikara amin'ny rajoelina. Relazatra ny ivelany ny alatra sy ny tsy fahaiza mitantana. Natao mibaribary ao anatin'ilay tatitra navoaka ny Amerikana io ihany koa mantsy ny fisian'ny kolokolo be loatra izay ahitana izany ny rafi-panjakana rehetra miaingany amin'ny ambany indrindra ka hatrany amin'ny faratampony. Izany dia tena manaratsy ny firenena, ary vao maika aza tsy mampazoto ireo mpamatsy vola vahiny ho avy eto Madagasikara. Manampitrotraka an'izany moa ny fampiarana ny lalàna eto amintsika. Voalaza fa tsy mitovy ny fampiarana ny lalàna eto amintsika. Misy ohatra ireo voalaza fa noenjena tamin'ny resaka kolikoly, kanefa tsy izay rehetra fantatra fa manao kolikoly no nosamborina, fa misy ireo tsy voakasika izany fa nadiadiana izany mihitsy. Dia hoy ny filoha Marc Ravalomanana hoe raha misy olona manao eloko araka mitovy dia mitongilana izy. Dia araka le teny volaza tokoa valifaty ny tena betsaka, ny tena mafy indrindra amin'ny fijeriko dia le tsy fahaizana malala ny fitantanana mba mitovy daholo, même pied d'égalité zay filazana azy. Fa dia tena valifaty jero tsara ny aja mamboninahitra ny ancien premier ministre zany, jero tsara ny aja mamboninahitra ny DG reny, tonga dia rehefa araka le volaza to tonga tsisy an'izany. Na ny teny any izy teo hoe tamin'ny firaky sy mba nanagada oloatra reny olona mba manana ny asiny, maolona ny olona ary reny maolona ny olona sy ny vatana manontolo. Zay ny misy amin'izao fotoana zao. Aiko otra zany mitra tsy nahita olona mahay mandainga totra marina ihany izy. Otra marina ihany izy eo mandinika an'izy tokoa. Tena nandainga be misy tiaiky. Ny aloha nahitako azy dia izy tsy nanaja ny constitution hatramin'ny voalohany tsy mitondra ny baiboly, hatramin'izay izy mitondra ny lasa teo aloha. Nanaja ny idolina zany nanaja ny baiboly, ny azy tsy nasiny. Teo aloha zany dia vaovao. Ray izay. Olona tsy ao anatin'ny constitution zany gouverneur zany, tsisy. Maninona raha zona chef de région raha tindrenao ihany le izy. Dia ny zavatra nodidavika amintsika rehetra zany ninonino resantsika eto. Alonga andeha io e. Fa tsisy tiany be mpandainga ohatriny olona. Ilay tatitra moa diplomatika ihany, fa azo lazainy fa ireo akaiky ny fitondrana sy ireo namany dia tsy voakitika mihitsy. Aiza ho aizy ireny raharaha écran place ny bonbon société ireny. Toa betsaka ny raharaha nampanginina satria namana ny tomponantoka tamin'ireny. Ao anatin'izany dia tsy mazava ary tsy mangarahara ny fanaovana ireny tolobidi ny tsenam-baro-panjakana ireny. Ireny rehetra ireny dia manimba ny tontolo ny fandraharana eto amintsika daholo. Raha fitinina ilay tatitra na dia mifantoka amin'ny tontolo ny fandraharana eto amintsika aza dia voalaza mazava ao ny tsy fahaiza mitantana sy ny kolokolo misy eto amintsika, ka mahatonga ny firenena mahantra toy izao. Mahamenatra raha toka tatitra toy ireny ary milaza ireo zavatra tsy mety ataon'ny mpitondra no miparitaka eran'izao tontolo izao. Tsy hitokisan'ny mpampiasa vola vahiny intsony ireto mpitondra ireto, ary azo lazaina avetrany fa tsy hisy mihitsy izany famoronana asa izany raha ireo no antenainy. Maizina dia maizina no avin'ny firenena raha mitoy izao ataon'ny mpitondra izao. Koa mipetraka ary ny fanontaniana hoe mbola andainga ihany ary ve ny mpitondra ka ho sahilaza fa atokizan'ny mpampiasa vola vahiny? Fa ahoana marina e!
ahoana marina e